Faly miaraba tompoko vavy tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada Madagascar TV arahinao amin'ny ici télévision. Anisika dia resaka mikasika ny tontolon'ny ministerana rambahiny iresaka momba ny diplomatie malagasy. Manana vahiny tsika tsy iza zany fa Ramatoa Lanto Rajarzafy izay talegy généraly eo anivon'ny ministeran'ny rambahiny malagasy. Manasanao ary anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Faly miarabanao Ramatoa Lanto Rajarzafy. Faly miarabanao Bary dia faly miaraba ny mpijery rehetra ihany koa. Amin'izao fotoana izao misy an'ilay fikarakarana ny ataontsika hoe projet loharano na raha atao adika tsotsotra dia hoe amin'ny andresako azy dia platsaka sitrapo malagasy ahoana ny anazavanao amin'izay fikarakarana an'izay projet loharano izay amin'izao fotoana. Tetika asa loharano dia nitsiry avy ao amin'ny ministère rambahiny avy ao amin'ny direction diaspora. Nanomboka tamin'ny herintaona izy io nefa nieritreretina hoe ahoana no ampifandraisana ny tanora malagasy amin'ny tanora malagasy aty Madagasikara, ahoana ny ahafahana mitondra tanora malagasy avy any ivelany mahafantatra kokoa Madagasikara, ahoana hitondrana azy ireo aty Madagasikara. Tamin'izay zany no nitsiry ny hevitra nao an'io tetikasa io. Araka izany lazaiko izany ilay tetikasa zany dia natokana ho an'ny tanora malagasy avy amin'ny diaspora, na izy malagasy ray malagasy reny, na izy métisy, na izy mizaka zo-pirenena malagasy fotsiny. Dia ireo zany no tsonjovina tamin'ity tetikasa ity. Tetikasa andrana izy io dia raha ohatra ka mety tsara dia hitarina amin'ny faritra hafa eto Madagasikara. Tetikasa andrana efa fantatra ve hoe manomboka roviny izy io dia maharitra hafiriana zany no anatanterahana ireo tanora ireo zany ataontsika hoe action humanitaire any Madagasikara zany. Izy zany manomboka amin'ny voalohan'ny volana Jolay dia eo amin'ny 3 volana eo. Fa commune anaky 5 efatra ao amin'ny distrika Manjakandriana dia iray any amin'ny distrika Navaratrano no isy an'ireo tanora ireo. Izavy no afaka hoe mandray anjara amin'ilay projet loharano. Marina fa mikatona ny fisaran-tananarana fa tsara ihany ny ahafantaran'ny beso maro ny mpanaraka antsika mijery izao fandarana izao hoe izavy moa zany no afaka hoe mandray anjara amin'ilay projet izay efa andalana moa zany fanatanterahana azy. Efa mikatona tokoa no fisoratananarany fa ny tanora avy ao Frantsa, Benelux, Suisse, États-Unis, Canada ireo zany no tamin'ity andrana ity no safidinay satria nahoana any amin'ireo firenena ireo no tena hoe be tanora dia any amin'ireo firenena ireo koa no efa misy rafitra fikambanana afaka manampy amin'ny fampianarana amin'ny fanofanana an'ilay ankizy alohan'ny andehanana aty Madagasikara zany. Misy fetra-taona na fepetra ahafahana atao hoe nafahandry zareo ny latsaka sa tamin'ilay izy sa hoe nisokatra ho an'ny tanora rehetrarehetra ny olona rehetrarehetra. Tamin'ity andiany voalohany ity zany aloha dia teo anelanelan 20 taona sy 30 taona no safidiana. Dia raha mihoatra kely hoe amam-bolana angamba dia mety afaka nijerena ihany fa mbola eo ampijerevana ny eo ampijerevana izay nametry soratra anarana moa zany izay izao. Dia raha tsisy ny sampona afaka 2 herinandro eo izay manao interview amin'ireo tanora ireo. Efa nolazaina teo any hoe volana Jolay hatrany amin'ny septambra ny faharetany. Tsy ohatran'ny somary lava loatra ihany ve izay sa mety ihany ohatra hoe raha natao tapa-bolana na ray volana sa nisy antony manokana nanaovana an'ilay izy hoe 3 volana ilay atao hoe volontariat. Izy ity moa zany tena voalohany mihitsy na eran'izao tontolo izao arany miaraka miarasa amin'ny OIM izay zany Organisation Internationale pour l'Immigration izay efa mpiara-miasa aminay foana mbola tsy nisy mihitsy ny hoe fikarakarana ny tanora mbola mpianatra amin'ny université ka hoe hanao volontariat any amin'ny fireneny
dia mbola andrana mihitsy izy ity zany ka nijerijery zany zay ahoana ny fanaon'ny firenena sasany amin'ny resaka volontariat ohatra ny volontaire japonais, ny volontaire française, volontaire français sy ny peace corps reny eo amin'ny herintaona eo foana. Dia izay nefa mieritreritra hoe raha ankizy mbola mpianatra na hoe vao avy navita fianarana mety sarotsarotra ny herintaona. Raha atao ray volana koa nefany dia tsy ho tratra ilay tanjona. Ilay tanjona dia fifampizarana, dia fifankafantarana, dia fiverenana ny doharano. Fahafantaran'ilay tanora zany ohatr'izao zany fiainana aty Madagasikara fa tsy hitany amin'ny Facebook fotsiny ohatra ny ahoana ny tena tanora any ambanivohitra any. Ka raha natao ray volana fotsiny izy dia le an-dalana fotsiny aloha dia efa elaela satria vao tonga eto Antananarivo zareo dia mbola misy eo amin'ny herinandro eo izy mijanona eto Antananarivo ohatra ny hoe ampianarina zany hoe inona ny tokony atao any, ahoana ny toetra tokony hananana, ahoana ny fomba firesahana amin'ny olona, ohatra ny ahoana ny olona zany any ambanivohitra manodidina Antananarivo zany inona marina ny tena asa ataony. Efa ho hazavaina amin'ny ihany moa izy rehefa atao interview izy fa le tena pitsopitsony amin'ilay zavatra ho ataony ihany zany mandritra izay herinandro izay. Ka raha hoe ray volana fotsiny izy dia eny an-dalana zany dia mbola misy an'izay herinandro izay dia rehefa vita indray izy mbola misy herinandro ifampizarana hoe nety sa tsy nety le tetikasa ahoana ny nahitany zareo azy tondra zavatra ho anazy ve le izy tondra zavatra ho an'ilay commune ve le izy dia efa lasa roa herinandro an'izay dia efa lasa dia roa herinandro sisa ny tena hipetrahany amin'ilay commune dia tsy ampy hametrahana tsy ampy an'le isian'le fifaneraserana mafimafy zany kokoa izay miteraka roy mafimafy eo amin'ilay tanora. Anaraka vetivety an'reto dokam-barotra reto tsika tsy ahivina fa vahiny androany eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada Madagascar TV dia Ramatoa Lanto Rajarizafy izay tale generaly eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy. Anaraka an'reto dokam-barotra tsika dia miverina eto ihany rehefa avy eo. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny ICI télévision. Araka ny nambara hatrany am-boalohany dia miresadresaka mikasika ny tontolon'ny raharaham-bahiny malagasy tsika ny diplomatie malagasy vahiny androany amin'ny alalan'ny Skype avy any Madagasikara Ramatoa Lanto Rajarizafy izay tale generaly eo anivony zany ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy zany. Hono Lanto miresadresaka moa mikasika ny loharano projet loharano misy fireo ny olona na ny tanora andrasana andray anjara amin'ity projet loharano izay karakaraina reo ity. Raha ny fanirinay aloha zany dia eo amin'ny 5 eo amin'ny 3 isaky ny commune amin'izay mba misy fifaneraserana eo amin'ilay tanora avy any ivelany eo amin'izareo samy zareo zany dia mafimafy orina kokoa ilay fifaneraserana zany fa hitanay eo moa zany mbola hifidy zay rehefa avy eo hoe tratra ve izay 5 zay sa tsy hatreto be dia be ny tanora avy eto Madagasikara nametraka ny soratra anarana zany tsy dia mazava loatra angamba n'ilay fanazavana hatramin'izay fa bon eritreretina fa ho tratra izay 5 zay. Zany hoe izy io amin'ireo tanora malagasy amin'ireo firenena vitsivitsy izay tandrosana teo ihany fa misy eritreritra ve hoe anao an'ilay izy isa-taona ary anitarana azy any amin'ny firenena hafa izay misy malagasy ihany koa. Ie, izy aloha raha ny fahitanay azy liana be mihitsy ny tanora avy amin'ny firenena hafa. Fa zany hoe araka ny tenena teo hoe mbola andra ny anankiray ity dia ny fidiana manokana aloha ireo. Raha ny fanirinay dia tohizana isa-taona izy ity ary hitarina amin'ny faritra hafa eto Madagasikara dia hitarina amin'ireo firenena hafa ny ivelany ihany koa izay ahitana tanora betsaka. Manahoana ny ataontsika hoe ny fanasivanana an'ireo candidature moa zany ilazana azy misy ankoatran'ny hoe resaka taona sy ny hoe fipetrahana aty ivelany inona ny atao hoe misy fahalalana na faripahaizana farafahakeliny takina ve sa tsy nijerana zay fa rehefa hoe vonona anao asa ny sitrapo any Madagasikara dia raisina daholo aloha. Tsy nijery faripahaizana aloha zay fa nametraka kosa zay hoe misy ny zavatra ilain'ireo commune ireo ohatra resaka fahasalamana, resaka fampianarana, resaka informatika, resaka langue étrangère
fiteny avy any ivelany zany. Dia reo zany aloha no jerevana hoe olona manana traikefa am'ireo farafaratsiny. Dia eo koa le mahagasy anao tsy voatery hoe gasy ray gasy reny araka ny teneniko teo fa mety hoe ray am'ray aman-dreny ny gasy na hoe tsy ohatra hoe sinoa anao fa manana zom-pirenena malagasy dia ao daholo zany dia ao koa ny ray gasy reny gasy ray gasy reny. Misy hoe ny dadabeany sy ny dadabeany gasy na ny bebeany gasy fa mila asehony anay zany zay profony aminay zay hoe misy ao le mahamalagasy azy dia ao koa le fahavononany anao zavatra ao an'i Madagasikara. Ary le hoe miteny malagasy satria mety misy koa ankizy tanora lehibe taty tsy miteny malagasy tsony nefa andeha hanao asa any Tsy natao sakana izay satria araka le niteneniko teo hoe alohan'ny haingana dia tokony hisy fampiofanana kely amin'ny fitenenana teny malagasy izay ahafahana mifampiresaka. Tsy hanao literatura be akory na hanao fitsipim-pitenenana be fa izay ahafahana mifampiresaka. Rehefa tonga aty koa zareo mandritra ny herinandro dia mbola misy an'izay fanorotoroana izay. Ary any amin'ny commune isy an'zareo misy tanora mitovy aminy hiaraka aminy foana. Dia antenaina zany hoe rehefa miverina avy aty izy dia mahay miteny gasy fa tsy natao sakana mihitsy. Ia. Manahoana no hoe fiomanana amin'ny fandraisan'ireo le commune reo an'izany hoe malagasy avy aty ho tonga anao asa sitrapoana Madagasikara. Efa misy rafitra napetraka ve iarahana amin'ny commune na koa ny sampandraram-panjakana hafa sa ianareo ministera ny ranam-bahiny ihany no mikarakara ny projet loharano? Tena miara-miasa amin'le commune mihitsy zay. Le maire mihitsy zany no responsable voalohany miandraikitra ireo ankizy ireo rehefa tonga any ry zareo. Ireo commune ireo koa anisan'ny safidianana anazy ministère de communication manana projet resaka volontariat communautaire filatsana sitrapo zany eny amin'ny toerana misy anazy eny ambanivohitra any. Dia any amin'ireo commune ireo no pilote koa ireo zany efa manana volontaire communautaire amin'izao fotoana izao. Dia les responsables ny volontaire communautaire no miaraka amin'ny maire no ohatrany hoe mijery ny manaraka sy mi-encadrer moa zany manampy ireo ankizy ireo. Ireo commune ireo koa matetika efa zatra mandray volontaire avy any ivelany. Dia tena faly be ry zareo hoe sambany mba hisy malagasy hilatsaka sitrapo fa vahiny foana zany ny Peace Corps, ny frantsay, ny japonais misy any. Dia efa zatra ry zareo. Ary manahoana ny atao hoe ny lafiny fandriampahalemana ny sécurité tsy dia marina fa iara-malala ihany toe-draharaha amin'ny sécurité fa efa misy fiomanana ihany koa ve ny amin'izay hoe fijerevana manokana sa? Ny sécurité angamba misy naiza naiza fa moa izy ity anisan'ny safidianana commune ireo dia commune milamina koa ireo. Tsy zone rouge mihitsy tsy efa any amin'ny zone rouge mihitsy akory ny zanantsika fa commune anisan'ny tena milamina ireo commune ireo ary efa nampanandraisana andraikitra zany ny maire dia maire no mampafantatra ny manam-pahefana rehetra eo an-toerana hoe misy malagasy misy fanaony moa izy rehefa misy volontaire tonga any aminy na vahiny ary le izy volontaire tonga dia ho ampahafantarina ny mpiara-monina eo hoe reto le tanora malagasy hilatsaka sitrapo dia miara-mentana amin'ny tanora eo izy fa efa nisy fepetra raisina ihany zany hoe izay le nametrahana hoe misy tanora miaraka amin-jareo foana mba tsy handerery izy na ohatr'izany. Fa izahay koa le mpikarakara hidina mijery any toerana zany mety hoe indray mandeha isam-bolana angamba mijery hoe manahoana ny fandehany ary miara-miasa fanerasera foana amin'ny commune zany. Izany hoe zareo tonga any mijanona herinandro Antananarivo manaraka formation avy eo mandeha any amin'ireo toerana izay efa safidianana hoe commune vitsivitsy Ivantanana. Any amin'ilay Ivantanana io zany misy efa trano Ivantanana efa mipetraka daholo rehetra sa hoe any amin'ny hotely ve zareo sa any ambanivohitra mihitsy zany tena hoe miaina ohatrany any ambanivohitra. Zareo zany ireo tanora eo dia hipetraka amina fianakaviana malagasy. Efa amin'ny herinandro zay zao andeha hidina any amin'ireo commune ireo hijery an'le efa nisafidian'le commune zany hoe iza ny fianakaviana indray an-jareo efa nisy fepetra napetraka
misy zavatra nitakina vitsivitsy dia amin'ny herinandro hijery hoe iza daholo ny fianakaviana indray an'ireo tanora ireo dia mipetraka amin'ny fianakaviana malagasy izy miaina ohatran'ny malagasy rehetra. Eny fianarana daholo ny fiainana ary ilainy zany misy hoandreo le tsy nahita ny atao hoe fiainana ambanivohitra tany Madagasikara. Anaraka vetivety an'ireto dokam-barotra reto indray tsika dia miverina eto ihany amin'ny tapany farany amin'ny resadresaka izay arahana amin'ny ramatoa Lanto Rajarafy izay tale général eo anivon'ny ministèren'ny raharaham-bahiny. Dokam-barotra vetivety reo. Dia mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao Madagascar TV arahinao amin'ny ICI télévision. Araka ny nambara hatrany am-boalohany anio dia miresadresaka mikasika ny tontolon'ny ministèren'ny raharaham-bahintsika diplomatie malagasy ary manana vahiny any ramatoa Lanto Rajarafy izay taré général io zany ministère izany. Ono Lanto momba n'ity projet loharano ity ihany ahoana ny lafiny ara-bola miato tena ve ireo ankizy izay ho avy andreo sa misy famantsiam-bola avy amin'ny fanjakana na mpiara-miombonantoka hafa ahafahana manatanteraka n'ity projet platsaka sitrapo malagasy ity. Araka ny teneniko tery am-boalohany ny OIM, Organisation Internationale pour l'Immigration, no mpiara-miombonantoka aminay amin'ity projet ity dia teneniko teo ihany hoe naliana be an'zareo le izy satria mbola tsy nanao an'izay mihitsy zareo ary mbola tsy nahita firenena nanao an'ity projet ity zany. Dia izay natonga zareo nanampy anay zany. Ireo tanora ireo zany dia hoetohana tanteraka ny fialany avy any amin'ny toerana misy azy ka hatrany amin'ny commune izay hisy azy ny fivezivezeny eto Antananarivo na any amin'ilay commune ny assurance maladie raha sanatria ka misy maretina na raha sanatria ka misy marary na raha sanatria ka misy tsy maintsy misy évacuation ohatra engane ka tsisy zany dia efa misy assurance zany etoana izy amin'izay lafin'izay dia mahasolo-tsakafo ihany koa izy mba ahafahany miaina tsy karama fa solo-tsakafo. Inona ny tena hoe andrasana zany amin'izao atao hoe projet loharano izay karakarainareo zao, inona ny hoe mety hoe vokatra andrasana tonga ny volana septambra vita ilay izy, inona ny mety hoe zavatra andrasana zany? Voalohany indrindra aloha tena zavatra andrasana voalohany indrindra dia ireo tanora ireo miova ny fomba fijeriny amin'ny Madagasikara. Be dia be mantsy le cliché rehefa miresaka Madagasikara dia ohatr'izay koa ny gasy aty Madagasikara rehefa miresaka ny diaspora dia izay cliché izay zany no tanjonay dia hoe afaka izay amin'ireo tanora ireo na ny tanora any amin'ireo commune ireo na ilay tanora manao filatsahana sitrapo. Faharoa manaraka an'izay mitondra traikefa amin'ireo commune ireo ireo tanora ireo misy fifandraisana mipetraka ka rehefa miverina ireo tanora ireo dia zareo ny karazana masoivoan'ireo commune ireo any amin'izay misy azy avy any. Ny antenaina koa dia izay tetikasa natao ao amin'ireo commune ireo dia hipetraka fa tsy zavatra mandalo akory. Dia ilay fifaneraserana ny tanora samy tanora zany irariana mba hitohy na dia efa mody ary ireo tanora ireo. Zany hoe raha tsara koa misy efa atao hoe fikambanana na vondrana tanora ampifandraisina amin'ireo zany any amin'ilay commune. Izay indrindra. En fait les volontaires communautaires any amin'ilay tanàna zany tanora daholo dia ireny miara-miasa amin'izareo foana. Eny ary dia isorana be da be ianao tamin'ity fiarahana miresadresaka sy midinidinika ity androany asa inona no azontsika hoe azonao amintinana ny resaka natao teto sady ihany koa atao hoe fanentanana sy fahafantarana bebe kokoa indray ny amin'izany projet loharano zany izay marina efa farana moa fisaran-taranarana fa iroso amin'ny fanatanterana azy zany nareo ministera zao. Araka ny teneniko teo zany dia iroso amin'ny fanatanterahana azy miandry an'ireo tanora ireo zay amin'ny 1er juillet fa mba tiako tenena ihany ho an'ny direction diaspora misy projet hafa ataon'ny ministère raharaham-bahiny amin'izao efa natomboka tamin'ny herintaona dia ilay ametraka ilay politique nationale d'engagement de la diaspora. Efa eo an-dalana zany izy io efa henonareo ihany ka hatramin'izay nisy ny fakana hevitra dia efa azo ny hevitra dia efa ho mpamolavolana azy izay dia hiverina aminareo ihany.
Ny forum de la diaspora mety isy any amin'ity taona ity sa mety ny amin'ity taona ity aloha tsy ny amin'ity taona ity tao anaty programma fa no le nisy ny korotana kely tamin'ny herintaona dia somary niembotra daholo ny mpiara-mondomonantoka antenaina fa amin'ny herintaona mbola eo ampijerevana zany zay hoe ho tratra ve amin'ny herintaona tsy adino iny akory ia eny ary dia sorona be dabe anao nanaiky ny vahiny teto dia mirarosoa amin'ny fanatanterana ny projet loharano zay atao hoe pilatsaka sitrapo malagasy voalohany ihany zany teo amin'ny tantara ny Madagasikara raha ny fahalalako azy voalohany mihitsy fa dia misaotra betsaka anareo ny eno naharitra ny eno dia mirarosoa anareo rehetra ihany koa. Ya dia izay ihany koa no mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Touchdown for Transal.